Mpitandro filaminana iray izay mpianadraharaha voalaza fa maty ny tifitena tamin'ny basy mas 36 tao an-tranony izay tany manandrina amorony mania iny tamin'ny alahady lasa teo iny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay rehefa nahita isan'andro sy ampiandrela mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono na mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tahapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha ilay mpitandro filaminana namony tena no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto eo amin'ny resaka asanjolahy sy ny famatsiana fitaovam-piadiana azy ireo rangahy iray izay mpanamboatra basy sy bala izay mba hampiasain'ny dahalo izay mpanakorontana amin'ny distrikany farafangana iny no maty voatifitra tamin'ny farany herinandro lasa teo iny olona telo namany kosa dia voasambotra sy natolotra fampanoavana taorian'izay fisafona nataon'ny mpitandro filaminana mahakasika an'izay famongorana an'ireo asanjolahy sy ireo rehetra izay miray pitsapitsa amin'izay asanjolahy etseroa izay eo amin'ny famongorana zava-mahadomelina indray rongony 2 gony izay milanja 7 kilobe izao no sarin'ny zandary tao andala sarotra fokotanin'ny ambararata kominy mahabo distrikany betroka tamin'iny androny afakomaly iny olona miisa 20 no nitondra ireo rongony ireo telo amin'izy ireo no voasambotra nandritra ny fifanjevona tapaporitsaka kosa ny ambiny tamin'izy ireo nisy iray izay nitondra basy manko tamin'izy ireo ary nitifitra zandary avy hatrany izay no nahatonga ny fifandonana nandritra ny famotorana savaranonandro no nahafantarana fa saika hoentina eny amin'ny kominy lanambida ireto rongony ireto mba hanakaiky ny RN13 eo no heverin'izy ireo hahamora ny hitaterana azy makany Antananarivo renivohitrany midika izany fa tena tsy mitsitsy ny zandarmeriam-pirenena sy ny mpitandro filaminana amin'ny asa famongorana ireo tambazotra ampisehatra amin'izay varotana zava-mahadomelina izay ao anatin'izay resaka halatra indray rangahy iray izay saika hangalatra koa hamamborona mody nanao mamo sy natory teo amin'ny toerana saika hangalarany tany Tsaramandroso ambany tany Mahajanga tamin'iny andron'ny omaly iny tokony ho tamin'ny 2:30 minitra maraina teo eo nivoaka tampoka ny tompotrano tamin'ny fotoana io saika hanaovany ny asa ratsiny io dia mody natorobe tao anaty tranomborona izy fa tsy nisy niala intsony midika izany fa tena efa mahita paikady hafahafa indray ireto mpanao halabotry eny amin'ny tanàna ireto amin'izao fotoana izao ka dia melimelo hatrany ianareo amin'izy ireny ao anatin'ny asanjolahy eo amin'ny resaka vaky fasana indray mpamaky fasana miisa 4 no voasambotry ny zandary ny iray fahadimy maty lavon'ny balan'ny zandary rehefa nikasa hitsoka iny tany ampananganana komina Ambatomanoina ny 7 aprily 2024 lasa teo iny no nitranga ny vaky fasana razana miisa 12 no nalain'izy ireo izay nahitana taolana miisa 13 izay taolandava 7 taolampohy kosa 770 mbola misy naman'izy ireo izay mpaniraka sy mpanelanelana izay karohina amin'izao fotoana izao fa nitsoka vantany vao nahita azy ireo voasambotra nandritra io fotoana io eo amin'ny fidaroana zava-mahadomelina tovolahy miisa 4 izay mifoka rongony no tsy maintsy no samborin'ny zandarmaria tao antsinanantsena sabotsy namehana ny aliny 14 aprily 2024 lasa teo iny nahatratrarana finosina rongony miisa 7 tany amin'izy ireo nandritra io fisavana io eo amin'ny loza amina asa indray tovolahy iray izay mpiasa trano no latsaka avy eny amin'ny 3e étage tao amin'ny dépôt star Ambalavola tamin'iny androny afakomaly iny tsy mbola fantatra na maty na velona fa efa anendrofa izy manaraka ny fitsaboana azy tsy nahatsiaro tena izy ary noentina haingana tany amin'ny hopitaly roa lahy mpangalatromby sy lehilahy iray izay mpandray omby halatra indray ary izay no mivarotra dia voasambotry ny zandary tao Ambody Farihy distrikany Ambatolampy ny 12 aprily 2024 lasa teo iny
omby misa efatra no nangalarin'izy ireo ary mbola misy naman'izy ireo roa lahy karona izay nandray anjara mivantana tamin'io halatromby io. Ao anatin'izay halatromby izay hatrany dahalim-pangalatromby misa roa izany hoe 70 taona sy 80 taona no maty tao Androifataka Faravohitra Fokotany Soamtazana commune Namotana distrikany Ambatolampy ny 12 aprily 2024 lasa teo iny. Fiaraha-miasa teo amin'ny fokon'olona sy ny zandary no nahatratrarana ireto dahalo ireto tany amin'ny distrikany Arivonimamo ireo omby ireo no nangalarin'izy ireo. Efa tavaverina amin'ny tompony kosa ireo omby nangalarina ireo taorian'izay faratrarana an'ireto jiolahy ireto. Mpandaroka sy mpandendaka mpamily bajaj voasambotra ny polisy ny 12 aprily hifoha 13 aprily tao galana fiofio manjary soa mahajanga. Disadisa teo amin'izy ireo samy mpamily bajaj no nahatonga izao tranga izao. Ny polisy eo amin'ny boriboritany faharoa Mahabibo no nanao ny fanenjehana rehefa nahita ny mpamily bajaj iray izay torana tsy mahatsiaro tena intsony tamin'io fotoana io. Loza mifamoivoizana indray ny trangana loza mifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena fahafito iny tamin'iny andro ny afakomaly atoandro iny. Fiara sprinter iray no tradoza tao Behenjy voalaza fa vakodiarana ilay fiara ka niteraka ny loza ary mbola tsy fantatra mazava moa na misy namoiny ihany na misy naratra tao anatin'izay loza mifamoivoizana izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha izay mpitandro filaminana namony tena izay. Mpitandro filaminana mpianadraharaha voalaza fa maty ny tifitena tamin'ny Basimas 36 tao an-tranony tany Manandrina amorony mania iny tamin'ny alahady lasa teo iny. Araky ny angom-baovao dia noho ny fisian'ny faritra mena amin'ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana dia navelan'ny tazona basy izy io. Avy nakan'io basy io tany ampiasana mihitsy izy no lasa nody raha tokony hanao fisafona. Tsy mifanalavitra loatra amin'ny birao ny tranony. Voalaza fa niady izy sy ny vadiny efa ambetiny teniny hoe hamony tena. Kinanjo zavadoza tokoa no nitranga taorian'izay adin'izy mivady izay. Nambaran'ireo loharanom-baovao fa napoaka ny teo amin'ny lohany basy ka izay no namozany ainy teo no eo ary tsy afaka noentina tany amin'ny hopitaly tsony moa izany satria maty teo no eo izy taorian'izay fitifirany ny tenany izay. Ka ny afatra ninina ny ady eo amin'ny tokantrano satria ny tokantrano tsy maintsy misy foana izay disadisa madinika izay fa tsy vahaolana akory ny hoe hamony tena ao anatin'izay disadisa ny mpivady izay. Izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.